de amin'ny fifaliana lehibe indray a lasana babymalala no ianona amintsika amin'izao fotoanan'io zao tonga indray ny fotoana zay ianotsika tenin'andriamanitra rehefa avy nientotsika nianoka atao anatin'ny fiderana atao anatin'ny fiankofana de tonga ny fotoana inanatsika sakafom-panandray a de ny tenin'andriamanitra zany de matoky sy mino zay fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity matoky aravana malala fa heroanao indray a ny fahinonao an'izao tenin'andriamanitra izay zaraina izao amelohan'ny zavatra rehetra de hivavaka isika mba atoka zany tenin'andriamanitra zany a hipaka ny anatsika tsirairay avy tokoa mba tonga zany tenin'andriamanitra zany a tena isy fiatraikany a azo tsapaitanana any anatin'ny fotsika ao amin'ny fiainatsika tsirairay avy ao hivavaka arytsika amin'izao fotoana zao de mangata mihitsy anao ny tokantrano any amin'ny toerana rehetra zay misy anao any hoe tompo mba omeo anjara am'zany fa te andray am'zany anjara teninao zany a amin'ity androany ity ndao raha hivavaka isika amin'izao fotoana zao jesosy a misaotra anao indray zay misaotra anao indray zay tompo any amin'ny fitiavanao misaotra satria tena tianay ianao misaotra satria notantaninao zay tamin'ny sandronao mahery ndretra zay tafavory eto indray jesosy rehefa avy nianoka tanatin'ny fiderana izahay ankehitriny jesosy a reny hira sy vavaka zay nataona teo reny de angady nentina niasana ny tany karaha tany karakainy izay tamin'ny vo nanomboka zao fotoam-bavaka zao jesosy de efa tany lonaka kosa ankehitriny efa voasany tany ary de hoafafy am'izay a ny masomboly jesosy a hoafafy am'izay ny vo jesosy de niteninao ka engane jesosy ny vo izay afafy androany tsy hisy ho voatsainy koa ny vorona tsy hisy ho latsakeny an-dalambe jesosy tsy hisy ho veriverymaina fa amin'ity androany ity zay vo rehetra afafy de amo avy zato eny avo enimpolo eny raha kely indrindra jesosy a zany ny fanirinay meteza anao jesosy anatrika izao fotoana zao amany nisy tokantrano isabatan'olona ianao jesosy a de matoky ny herinao zay matoky ny fanatrihanao zay misotra betsaka jesosy ny devoly sasatana kosa de afatotra amin'ny rahanao tsy afaka nelingelina izao a fotoam-bavaka izao na amin'ny lafininna na amin'ny lafininna misotra jesosy malalo alleloia amen zaotsika anao hira anankiray am'izao fotoana zao a de atao ataotsika lira mahafinaritra be hoe alofy a zay rehetra mila famonjena zay rehetra matsiaro ny tenany izy ohatry ny tena tsy ohatry ny tsy en sécurité za zany a ohatry ny mampitaitaina anazy zany fiainako zany a za androany te anome anao elo anankiray tena tsara be raha misy olona am'izao fotoana zany amorony ranomasina any amin'ny masoandro mihina an'le elo be iny fialofana fa androany ravana malala ny tanan'andriamanitra ny tena angatahako androany a ho fialofana mahafinaritra be a eo amin'ny fiainatsika de ndeha ataotsika izany izy zany a alofy a de samia mialoko ambanilatry ny tsotoa isika tsirairay avy alleloia 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 andriamanitro vatolampy ialofako apingako famonjena sy fiarovana avoany alofia tompo fa mialoka mina alofia tompo ambanisandrina le arahirisika hoe alofia tompo alofia famia alofy zay tompo fa mialoka aminao ianao ny fialofanay tsy misy afa-tsy anao arovia ambanisandrina rananonjama finyalondrano ianao mialo fakoisanandro arambato zay afenako eo aminao toerako rananonjama finyalondrano ianao mialo fakoisanandro arambato zay afenako eo aminao toerako
Halleluja. Famiaruka minawao haruviao ambani sandrinao haruviao famiaruka minao. Afaka mangataka mihitsy anao amin'izao fotoana izao tompo alofy afa mialoka aminao ianao ny tokoko. Halleluja. Ambany sandrinao asandrato tony tananao dia teneno hoe ramanonja mafy ianao ny fialofako isanandro sanadu arambatu zaia fenaku ewami nomi tueraku ramanunzama finya raha sendra manonja ny alodranonao amin'izao fotoana izao tokony omeko anao fa raha Andriamanitra ny fialofanao isanandro sanandro ny aram-bato azo antoka izy raha malamalala zaia fenaku ewami nomi tueraku. Halleluja. Miantsoantsoanao atompo raha manonja mafy ny tafiditra. Halleluja. Tsy manana aram-bato tsy misy fialofanafo azoko iantena afa-tsy anao tompo eo aminao ialofako ianao fiantenako ianao ialokeo aminao. Halleluja. Ialoko amin'Andriamanitsika azo antoka ny eo akaikinao. Tsisy marobaka zay eo ambany tananao isandrinao eo eo foana. Halleluja. Tsika rehetra raha manonja finya lunjano arambatu fialofatana sanadu arambatu zaia fenaku ewami nomi tueraku sama finya lunjanu yanom yalu fakwi sanadu. Halleluja. Amen. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Halleluja. Ravana malala fialovana azo antoka Andriamanitra. Inona ny ranonorana mahazo anao amin'izao fotoana izao? Taky ny ahoana ny amafy ny ainandro mikaikaina nyty fiainany ity mahazo anao amin'izao fotoana izao? Taky ny ahoana ny firotsaky ny atsika mamanala eo amin'ny aram-panahinao na ao anatin'ny fonao amin'izao fotoana izao? Fa za teteny aminao ry havana fa fialovana tsara indrindra Andriamanitra, fialovana tsara indrindra Jesosy ry havana. Azo tsika rehetra ataony mialika ao, tsika rehetra reto oby ao daholy, ary zay rehetra te hialoka ry havana dia raisiny eo ambany elany. Ary ny teteny aminao za mitady lavitra ianao raha ao anatina fotoana ianao somary mafimafy, somary mafimafy ny zavatra zay iainanao. Teteny aminao aho fa
mbola mafilavitra noho izany aram-bato ho manin'Andriamanitra ao antsika tsirairay avy. Ijery ten'Andriamanitra vetrany ary tsika amin'ny androany ity fampahirezantsika. Miaraba nareo zay vao niaraka taminay teto. Betsaka nareo nefa eto foana dia faly be zay miaraka aminareo. Fa misy koa aminareo zay mihitsy izy vao hita eto. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ary misaotra nareo zay satria zavatra lehibe zao fiarahana izay ataontsika eto zao ka dia egny ny andro lanitra sy ny tsirony tany fahasoavan'Andriamanitra irotsaka be dia be amintsika tsirairay avy ary mifamindrapony ho rivotra iainantsika isan'andro. Ijery ten'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana zao amin'ny Korinthiana voalohany. Ao amin'ny Korinthiana voalohany Korinthiana voalohany toko fa 5:10 dia andiny fa 7:10. Korinthiana voalohany toko fa 5:10 andiny fa 7:10. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ko amin'izany ny rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikerezanareo aina ao amin'ny tompo. Halleloia. Paoly nanoratra eto ry havana ko amin'izany rahalahy malalako mba mijoro eto anatrianao amin'izao fotoana zao na dia tsy Paoly aza mba hiteny anao ihany koa ampitanao an'izany afatra izany. Ko amin'izany rahalahy malalako ry anabavy malalako tsika rehetra zay mijery manaraka mivantana sy mijery ny vidéo. Rahalahy malalo ranabavy malala miorena tsara dia aza miova mahefabe amin'ny asan'ny tompony tenin'Andriamanitra. I Paoly ry havana rehefa nanoatra an'izany teny zany dia rehefa kitsika ny amin'ny inona moa ny tena zavatra tantaraina raha ny faranan'ny Paoly tamin'izany afatra ngezabe zany hoe miorena tsara dia aza miova. Matetika ry havana rehefa miteny zavatra tsika dia any amin'ny famaranana. Rehefa miresaka zavatra manolana tsika dia misy zavatra verimberitsika kely. Rehefa misy zavatra tiatsika ho voarain'ny olona dia any amin'ny famaranana somary tsindriny ny zavatra. Dia eto ry havana rehefa mamarana ny tenin'ny Paoly dia izay mba namarana ny teny. Miorena tsara dia aza miova. Tsy adinon'ny Paoly ry havana raha misy zavatra tany aloha tany tao amin'ny tenin'Andriamanitra io mety adinon'ny Paoly ny teny azy tsy dia nampanininy. Fa raha ty farany ty ny adino ry havana dia betsaka ny fatiantoka. Fa tsy adinon'ny Paoly ny nanavatra ny zavatra ngeza sy tsara indrindra afatra lehibe zay tokony ampitaina tamin'ny olona rehetrarehetra. Miorena tsara dia aza miovina moa zavatra resahan'ny Paoly eto. Paoly ry havana eto dia miresaka ny amin'ny fitsanganan'ny maty. Ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Zay ny Korinthiana voalohany toko 5:10. Miresaka Paoly ny amin'ny resaka fitsanganana amin'ny maty. Ry havana inona moa ny atao fitsanganana amin'ny maty? Rehefa maty tsika dia velona indray. Zay ny atao fitsanganana amin'ny maty. Tsy tahaka ny sanatria reny le hoe zany mbola tsy nahita an'izany fa misy le atao hoe lolo vokatra ny amin'ny faritra atsimo Madagasikara. Le hoe maty dia avy eo velona dia izy efa maty iny fa mbola velona fotsiny. Tsy izay le zavatra tiana tenenina anao. Fa le fiainana tena fiainana ao aoriana zao fiainantsika izay mandalo zao. Dia misy ny atao hoe fitsanganana amin'ny maty. Ry havana tsy azontsika taony tsy miresaka an'izany raha miresaka tsika fivavahana. Satria ry havana raha tonga eto tsika androany mifampahery. Halleloia. Dia tsara ihany ianao mahery. Tsy misy tsara ohatran'izany hoe kivikivy ianao dia mandalo fotoam-bavaka dia mahery. Tsara ihany ianao raha sitrana amin'ny aretina hoe marary ianao dia mitady an'Andriamanitra ianao dia mangatabavaka ianao dia entina-bavaka ianao dia sitra. Tena tsara zany ary tokony ho sitrana ianao. Andriamanitra mahay manasitrana ninonina aretina eo amin'ny fiainanao. Raha misy olana eo anoloanao mety tena tendrombohatra mihitsy io olana io. Mety tena zavatra tsy afahanao mandroso tsony taka ny ranomasina mena. Fa amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fomban'Andriamanitra aminao dia hisokatra ny ranomasina mena dia handeha tany maina ianao. Tsara zany. Misy zavatra tsy ampy amin'ny fiainanao dia ao amin'ny Jesosy ny tediavinao zany. Dia ho hitanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy antony tsy tokony ahitanao an'izany raha ao amin'Andriamanitra ny angatanao an'izany. Dia tsara zany. Halleloia.
misy tsy mananjanaka, misy te hanorina tokantrano, misy te hanana zavatra maro isan-karazany ao amin'Andriamanitra azo angatahana an'izany ry havana. Andriamanitra manakaream-pahasoavana ny Andriamanitra toriko aminao hitao zany. Fa ny zavatra tena tsy azontsika adino ry havana, ny antony vavahantsika dia satria tsika mbola te hitsangana amin'ny maty. Tsika rehetra zao dia samy ho faty. Vao tamin'ny herinandro tia nahare fahafatesana olona tsy lavitra, mbola anatina fatanyrana tanteraka fa nidosiny fahafatesana, seposepotra, nitsoina dokotera tonga izy efa maty. Tsy hoe olona narary nandritry ny herinandro, folona ara-dalàna tsara. Vao omaly fanao firesaka amin'ny olona andenody atory ao anatin'ny toromaso zao seposepotra, mandrapatonga ny dokotera izay tsy lavitra efa tapotra ny ainy. Tsika rehetra zao dia samy ho faty avokoa, samy ho faty avokoa. Fa ny fanantenantsika ry havana dia zao: ho fatytsika dia hitsangana amin'ny matytsika dia tsy ho faty tsony isika. Mandrakizay ary zany zavatra tsy lainga fa zavatra tena marina fa ambadika zao fiainantsika zao dia misy ny fiainana mandrakizay. Zany mahatonga antsika ry havana, raha mandalo ady ianao dia aza kivy ianao fa mandalo ny eto, iareto fa mandalo ny eto. Raha eo ambonina toerana mahafinaritra be, fisandratana be anao amin'izao fotoana zao, misaoran'Andriamanitra nefa aza adinonao fa mandalo ny eto. Fandroantsika resaka n'le zavatra tsy mandalo ry havana, dia le mandrakizay le andrasantsika zao, anton'izao fanompotsika zao, anton'izao fanangonana tsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ilomana anatina tontolon'Andriamanitra, mianatra baiboly, miala amin'ny ratsy fanao, mandray an' Jesosy, mihira fiderana, mitory-teny, mihaino tory-teny, tandrina ny izay tokony ho tandremana rehetra, mandeha amin'ny fahamasina. Inona ny anton'izany rehetrarehetra zany? Tsy manao ratsy, tsy mamon'olona, tsy mangalatra, tsy mangala-patin'olona, tsy mitsiriritra zavatr'olona, satria nahoana ry havana? Tsy hoe te hazo meday amin'ny filoham-pirenena tsika, fa zany rehetrarehetra zany satria tsika te hitsangana amin'ny maty. Te hitsangana amin'ny maty ary te ho velona mandrakizay. Fa zao ry havana, na manao an'izany rehetrarehetra zany ary ianao, mety mivavaka be ianao androany, mety manao amainy neto ianao androany, mety nanao aleloha ianao omaly, mety ho tokanana amin'ny herinandro ny efapolo taona nanaovanao asan'Andriamanitra, tena miarabanao ahako. Fa mitototo makany amin'le fitsanganana amin'ny maty ianao rahatrizay ianao ka ho faty. Fa zao ry havana, tsy ampy zany zavatra rehetrarehetra zany raha tsy tonga eo amin'le tenin'ny Paoly zay namony renina antsika manao hoe: amin'izany rahalahy sy ranabavy malalako miorena tsara dia aza miova, fa raha manao an'izao zavatra rehetrarehetra zao ary tsika nefa tsy miorina tsara, nefa tsika miova rehefa aorinao, na koa tsika miovaova, mbetika manao, mbetika tsy manao, mbetika mivavaka, mbetika tsy mivavaka, mbetika matahotra an'Andriamanitra, mbetika tsy matahotra. Dia zao ry havana, raha tsy miorina tsara tsika, raha miovaova tsika ry havana, dia tsy ho tanteraka amintsika ireo zavatra mahafinaritra be dia be izay nitantarain'i Paoly ireo. Very maina zao zavatra ataontsika zao, raha ohatra tsika ka miova, raha ohatra tsika ka tsy miorina tsara. Zao zavatra tenenin'i Paoly rehefa amin'io teny io, efa amin'ny Korintana voalohany toko fa 5:20 mivakianao io, fa mahafinaritra ny zavatra rehetra tenenin'i Paoly io ry havana. Dia miresaka izy alohany amin'ny 9:7 amin'ny nahazava-dehibe loatra nanoratiny an'ity teny ity, dia ny amin'ny mahatsinitsinina anazy, nefa ankehitriny afaka mitenin'ny olona momba n'izany zavatra mahafinaritra, izany zavatra tsy misy ohatr'izany, izany zavatra tena tanjon'ny olona rehetrarehetra ary tanjon'Andriamanitra. Any amin'ny 9:7 Paoly dia manoratra izy alohany amin'ny hoe: mieritreritra Paoly ry havana, tsy misy olona ry havana afaka manome bonbon olona raha tsy efa manana bonbon be tabe izy aloha.
tsy afaka mivarotra mofo ny olona anankiray raha tsy eo aminazy mihitsy ny mofo raha mpivarotra mofo ny asany. Paoly ravana dia tsy hoe mitory amin'ny olona ny amin'ny fisiny ny fiainana mandrakizay fa i Paoly koa dia efa mieritreritra ny hoany. Tsy afaka mizara vola ny olona anankiray tsy manam-bola. Tsy afaka mizara fifaliana ny olona iray tsy manam-pifaliana. Tsy afaka mizara sakafo ny olona tsy manan-tsakafo. Dia teto Paoly nieritreritra ny nahazava-dehibe ry havana ny mba nafahan'ny Paoly mizara an'izany tenin'ny fiainana mandrakizay. Ahoana moa ry havana ny ahafahantsika hizara tenin'ny fiainana mandrakizay na tsika ary tsy mieritreritra ny hoany ary tsy mahafantatra an'izay tokony atao hoany. Izao ny tenenin'ny Paoly amin'ny anaran'i Jesosy tany amin'ny Korinthiana voalohany toko 10:7 manao hoe fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao. Ny amin'ny Paoly izay ny zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainany. Izay zavatra ray izay dia tsy inona izany fa Kristy maty noho ny fahotany. Ry havana, raha tsy maty noho ny fahotanao Jesosy, tsy afaka no any an-danitra izany ianao. Tsy afaka hiresaka amin'izany amin'ny olona. Zao ny olona miresaka, ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Dia iny ianao mba afaka miresaka koa miteny manao hoe Maranatha, tongava faingana Jesosy. Matoa ianao afaka miteny an'izany dia satria niakatra teo ambony hazo fijaliana Jesosy ry havana. Dia maty ho anao, maty ho an'ny fahotanao. Dia ny fahotana rehetrarehetra teo aminao izay nanakina anao tsy ahitan'ny fiainana mandrakizay no fafana sy nadinoana daholo nanomboka teo. Fahasoavana ange zany ry havana. Fahasoavana ange zany ry havana. Mihoatra lavitra noho zavatra angatanao valim-bavaka io. Efa nahazo ngeza be tsika ry havana. Dia Kristy maty ho antsika aza adiminao zany. Fa ho amin'ny Paoly zany ny zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainany. Zavatra voalohany indrindra eo amin'ny fiainany Paoly ry havana dia izao Kristy maty amin'ny fahotany. Dia izay. Manana anjara izy amin'ny fiainana mandrakizay. Azony atao tonga ny an-danitra. Azony atao koa ny tsy makany. Fa mila fa tsisy olona anankiray tsy eritreritry ny hoany. Ireny olona mitendreretra izay satria tsy mbola fantany. Inona moa izany fiainana mandrakizay? Aiza ho aiza moa izany atao hoe fiainana mandrakizay? Fa Paoly ry havana mahafantatra tsara an'izany. Dia zava-dehibe indrindra teo aminy. Maty ho an'i Petera Jesosy. Maty ho an'i Jaona. Fa tonga koa Paoly ry havana dia mba niteny mba maty ho anahy koa izy. Mba maty ho amin'ny fahotako koa Jesosy. Ahafantarantsika tsara rehefa mitohy le teny. Mahafinaritra be mifanetretena amin'ny Paoly eto. Satria teneniko anao foana fa raha nisy mpianatra anisan'ny sehoan'ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana dia Paoly, satria Paoly io lay Saoly taloha. Io lay Saoly nikagany vahoaka taloha tamin'ny tsy fivavahana, tamin'ny faniratsy rano fivavahana, tamin'ny fanenjehany olona mpivavaka. Dia io Saoly io nivadika ho Paoly ankehitriny. Io Saoly izay lavitra ny fanjakan'Andriamanitra taloha no nivadika ho lasa Paoly mitory amin'ny olona ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Moa misy fahasoavana ohatr'izany ve ry havana? Hoe tany ambadika tany ianao fa ankehitriny navadika ty ambadika ty. Dia afaka hiandrandra fa ao aorianao mba hainao koa velona mandrakizay tahaka an'ireo olona izay teo alohanao. Izao ny tenenin'ny Paoly 2:4. Dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary niseho tamin'ny Kefasy izy tamin'ny Petera. Dia efa tamin'ny 2:12 Petera aloha nisehony voalohany, Petera sy ry Jaona. Dia niseho tamin'ny ambiny rehetrarehetra izy. Nisy ny tsy naitinino, Tomasy sy ny sisa. Mila nahita ny lany voany sy ny tanany mihitsy aloha voanino fa nisehony. Fa zao ry havana, na ny mpianatra nino nisehony voalohany, na ny mpianatra tsy nino nisehony. Fa na zay tsy mpianatra azy dia nisehony. Dia Paoly zany. Hoy izy Paoly hoe niseho tamin'ny Kefasy izy, dia niseho tamin'ny 12 koa, ary rehefa afaka zany dia miseho tamin'ny raha lahy tsy omby 500 izy. Ny akamaroany ireny dia mbola velona mandraka ankehitriny fa ny sasany efa nodimandry. Hitanao, avy niseho tamin'ny mpianatra 12 Jesosy dia niseho tamin'ny mpianatra 500 lahy, dia niseho tamin'ny Jakoba, dia niseho tamin'ny apôstôly rehetra. Nopory foana Jesosy satria ry havana tsy maintsy niseho Jesosy.
satria ny miaramila romanina niezaka nanaparitaka tamin'ny olona fa nisy nangalatra mifattiny Jesosy. Jesosy tsy afaka niseho tamin'ny olona rehetrarehetra fa niseho tamin'izay tia azy izy, niseho tamin'ny mpianatra izy. Zay tiany rehetra dia nisehony satria tsy tia ino an'izany hoe maty izy ka tsy nitsangana tso fa nangalarina ny fatiny. Dia ireo mpianatra ireo nandeha nitory dia tonga hatraty amintsika. Hoy tena mandray sambatra ireo mino nefa tsy mahita. Za zao tsy mbola nahita an'izany fa za mino fa tena nitsangana Jesosy. Aleloia. Mino aho fa mbola ho avy izy ary androany tonga mitory aminao eto fa isika zao dia mbola iaina. Fa mila miorina tsara ianao dia mila tsy miovy ianao. Fa i Paoly ry havana teto dia tena niteny rehefa avy niseho tamin'ny olona rehetrarehetra Jesosy. Nisy lehilahy anankiray tsy adino ny ravana malala dia i Paoly zany. Hoy ny tenin'ny Paoly manao hoe ary faran'izy rehetra dia izaho izay tsy tonga volana aza mba nisehony koa. Halleloia. Dia niseho tamin'ny Paoly koa Jesosy na dia tamin'ny fomba miavaka aza. Tena mpaniratsirana an'Andriamanitra, tena mpanenjehana an' Jesosy, mpanenjehana ny olona mivavaka no nisehony Jesosy saoly. Nenjera lasa jamba fa nitantanina amin'izay niainga avy teo dia nanomboka teo fanan'Andriamanitra no mitantana ny Paoly. Dia ozy izy hoe zako nge mba nisehony e. Halleloia. Zava-dehibe amin'ny Paoly zany ry havana. Paoly ry havana tsy tokony ahita an'izany fanatrehan'Andriamanitra zany teo amin'ny fiainany fa novidiana tao anatin'ireo mpanenjika maro. Tsy Paoly rery mpanenjika amin'ny fivavahana fa Paoly novidiana tao anatin'ny maro. Ianao ry havana, isika rehetrarehetra reto dia tao anatin'ny olona amina miliara mpaniratsiran'Andriamanitra fa novidiana tao anatin'ny maro ianao. Ary raha misy olona tonga eto androany miaraka aminay mihaino an'izao tenin'Andriamanitra zao, mety tsy programanao ny hainao an'izao fa za te teny aminao programan'Andriamanitra zao. Tsy kisendrasendra ny anenonao an'izao tenin'Andriamanitra zao fa Andriamanitra te hiteny aminao koa fa ianao koa dia novidiana tao anatin'ny maro. Dia izy Paoly hoe fa za dia tsy mba isan'ny dia za koa mba niseho izy fa za dia ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy mendrika. Takatsika zao mba misy amintsika reto ve ry havana mendrika tao an'izany hoe mpianatry Kristy zany raha ny zavatra izay nataontsika taloha. Misy ve na dia ray aza mitsaiko aloha ianao. Fa za ry havana tsy hitako loatra hoe tena tsy mendrika an'izany. Fa Paoly ry havana tena tsy mendrika an'izany izy. Fa zao no tenenina amin'ny 10 fa fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ary tsy foana ny fahasoavana taonko satria efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra nefa tsy za fa fahasoavan'Andriamanitra no niara niasa tamiko. Ka na izany ary zareo dia araka izay fitorinay ary araka izany ninonay. Paoly rehefa tao anatin'ny maro notsongaina. Ozy Paoly soa tsy maty tao anatin'ireny fahotako ireny fa tsy mba afaka hiresaka momba an'izany fitsanganana amin'ny maty izany Paoly. Fa natson'Andriamanitra. Ary rehefa natson'Andriamanitra Paoly ry havana dia niazakazaka izy nanao mihoatra noho ny hafa. Ary fantaritsika tsara fa Paoly dia tena anisan'ny nanao mihoatra raha mihoatra amin'ireto mpianatra reto. Paoly ry havana tena tonga dia tena rehefa ratsy izy aloha tamin'ny voalohany dia ratsy teny foana fa rehefa tonga ny fotoana niovandry toy izy anenjika ka, anatratra tanjona ka, anatratra marika ao aloha ao ah, anonitra zay rehetra tsy vitako ah. Ianao ry havana, tsika ry havana azakaka ianao raha mita olona maditra be mihitsy ka lasa mivavaka iny dia mivavaka be dia ozy ny hoe lasa daly ny olona iny. Lasa daly ny olona iny, lasa daly ny fivavahana. Ny tena maro tsy lasa daly izy, tsy lasa daly Paoly ry havana fa hiasa fatratra izy manomboka teo. Hiasa fatratra maraina atoandro hariva toriteny. Ny ao an-tsainy asan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra. Fananarana ny olona, fananarana ny olona, fananarana ny olona. Fianarana tenin'Andriamanitra, fianarana tenin'Andriamanitra, fianarana tenin'Andriamanitra. Maraina atoandro hariva naiza naiza. Asan'Andriamanitra, Jesosy, Jesosy. Ozy ny olona lasa daly. Fa zao ny tenin'ny Paoly, za tena hiasa fatratra noho izy rehetra. Satria fahasoavan'Andriamanitra nefa maty toy izao anahy. Rehefa mahita olona ianao mivavaka be dia aza ataonao hoe olona daly izy. Fa tsy niaina ny zavatra niaina n'iny olona iny ianao. Tsy niaina ny zavatra niaina n'iny olona iny ianao. Ho an'ny olona tsy niaina n'inona ry havana fa manomboka kely ka hatramin'ny lehibe dia efa nampianarina ny vavaka dia mivavaka eo dia mivavaka eo dia efa anzarina sy ny sisa. Toy ny olona hoe ohatry ny lasa vokely ty Paoly ty
fa ny olona tsy niainany zavatra ny ainany sy ny fahatsapanany zany atao hoe fahasoavana fa zany revana atao hoe fahasoavana i Paoly afaka iresaka aminao androany momba n'izany fitsanganana maty satria Paoly dia tsy tokony ho isan'ny eritreritra n'izany fiainana mandrakizay lavitra ny Paoly zany revana raha ny zavatra nataony fa no fahasoavan'Andriamanitra araka ny teniny dia ity izy lasa kaiky an'izany isaky mamangy fiangonana dia mampianatra ny olona momba an'izany ary zava-dehibe ny mampianatana ny Paoly ny any ambavan'ny Paoly revana dia ny miteny amin'ny olona mba haharitra mba hiorona tsara ny amin'ny andrasana zany fitsanganana ny maty zany nananatra olona be dehibe mihitsy Paoly tao revana anisan'izany ny tenenan'ny Paoly nanao hoe raha ny amin'izao fiainana izao ihany nanatinantsika ny Kristy any 7:20 dia mahantra indrindra ny olona rehetra tsika ekena revana fa ty zao tontolo zao ty ilantsika an'Andriamanitra ny hofantranonao ilanao an' Jesosy io ny ekôlaziny ankizy ilanao an' Jesosy zany ary mbola fiainana eto daholo ny ilantsika an'izany fa raha ny ety any revana hoe hitanao ny ekôlazy zanakao hitanao ny hofantranonao ohatsy ny lamina amin'izay ny fiainanao ara-bola dia ho adinao Andriamanitra dia mahantra indrindra ny antsonanao mahantra indrindra satria le zavatra teto izay ho tapitra vetivety no hiasakazahanao fa le zavatra miandry anao mandrakizay tsy ndrarainao fa mahantra indrindra tsika ozy isy Paoly revana raha zany ny zavatra hiasakazahantsika inona moa revana no mahatonga amin'ny Paoly tena sarotiny araka ny teniko taminao teo hoe Paoly nge revana any amin'ny Timoty faharoa raha vakitsika any amin'ny Timoty faharoa Paoly nge le niteny an'le efa misy maty reny dia tenenina foana eny amin'ny feraparana eny amin'ny tory-teneny eny amin'ny fasana eny le zavatra nytenenin'ny Paoly manao hoe any amin'ny Timoty faharoa 4:7 any manao hoe izao izy izy 9 fa izaho dia efa tolotra sahady raha nahita ny zavatra izay nataon'ny Paoly tsika revana dia ny fotoana nesan'ny Paoly mitovitovy amin'ny fotoana nesan'i Jesosy teo ihany fohy dia fohy Paoly revana rehefa ho atolotra dia zao ny tenenin'ny Paoly atolotra sahady rehefa tsika miteny hoe sahady ohatra mijery fety mahafinaritra be dia ifarana dotsika vita sahady satria nafinaritra rehefa mihaino teny tsika ka teny mahafinaritra be dia ozy tsika hoe tapitra sahady rehefa misy sakafo tsara be ataony eny dia ozy ny ankizy hoe rehefa misy sakafo tsara be ataony eny dia ozy ny ankizy hoe rano sahady ve tsisy tsolo ve satria mbola tsara be le izy fa Paoly revana teto dia niteny nanao hoe ino zaho efa tolotra sahady ary efa mbi akaiky ny alako fotoana foiny ny asan'ny Paoly revana fa ny zavatra vitan'ny Paoly be dehibe satria zao ny azakazaka izy nanandrata tanjona ary Paoly revana araka le voateny teo dia mbola niteny koa Paoly nanao hoe efa niady tsara natateraka amin'ny fiazakazahako efa nitahiry ny finoana amin'ny Paoly ny fanomponan'Andriamanitra dia azakazaka ary azotsika tsaina amin'izany ny atao hoe azakazaka tao anatin'ny 3 taona mahery tao anatin'ny fotoana fohy revana no nanaovan'ny Paoly asan'Andriamanitra fa taizany tany tsy tongany inona tsy efa nahazo azy satria zao ho an'ny olona sasany tsy vonona andeha 3 taona zany revana mety mavita zavatra anankitelo indray mandeha isa-taona fa ho amin'ny Paoly izay miteny hoe manomboketo dia tsy kely dia ikely tsy hanao ambany zavatra hiazakazaka dia navita zavatra be dehibe izy tao anatin'izany 3 taona zany fa na dia fotoana fohy aza revana ny azakazahan'ny Paoly ary Paoly revana tsy olona mpandainga na olona pila voninahitra aman'olona raha miteny Paoly nanao hoe na vita ny fiazakazahako dia satria Paoly tena natoky ny tenany fa vita ny fiazakazahany ary eo indrindra revana ny zavatra tia Kristy manano saitsika raha miazakazaka tsika revana tokony hanao 1000 mètres ianao dia miazakazaka mafana fo be ianao na miomana takiny ahoana ianao alohan'ny miazakazahany iny vidinao daholo ny fitaovana entina miazakazaka na ny kiraro na ny akanjo na ny kaskety ny sisa sy ny sisa na ny solomaso le vonimbonina ny fiazakazahany reny efa volona daholo ny caméra rehetra ny projecteur mijery anao hiazakazaka
nefa ianao ry havana ny azakazaka 700 metatra dia tsy nahatateraka amin'ny fiazakazahanao ianao. Paoly ry havana niady tsara ary nahatateraka ny fiazakazahany. Tokony hatateraka amin'ny fiazakazahana anao. Maty antoka ry havana tsika raha nanompo an'Andriamanitra nandritra ny 5 taona. Raha nanompo an'Andriamanitra nandritra ny 10 taona dia avy eo tsy nanompo an'Andriamanitra intsony. Dia mety misy olona mieritreritra hoe vita izay nahazo bagazy alao milamina amin'izay. Za mingery havana mahatonga ny asan'Andriamanitra na mahita ianao olona efa antitra be mbola manao asan'Andriamanitra e. Satria nahoana ny asan'Andriamanitra reny tsy mba misy an'izany hoe misotro ronono zany. Ny asan'Andriamanitra tsy mba misy an'izany hoe andeha hakaina kely aloha hiala sasatra aloha. Za miny fa narehetrrehetra izay mandeha miala sasatra amin'izao fotoana izao vatanareo miala sasatra ny fanahinareo miala sasatra. Fa zao ry havana manompo an'Andriamanitra foana mivavaha foana any amin'ny toerana izay misy anareo. Milohan'ny andehanany anaty ranomasina sy falifaly eny dia mivavalo halleloia. Alohan'ny atory mivavalo halleloia. Dia amin'ny andro sisa rehetrarehetra ry havana na misy ary zany pastera ny anaty fiangonana ka misotro ronono. Misotro ronono tsy makeo tsony fotsiny izy hoe izy no mitondra ny fiangonana io. Fa ny ara-panahinao pastera aza avela misotro ronono. Fa manjary tsy navita ny fiazakazahanao ianao. Raha miazakazaka mahavita 700 metatra ary ianao fa tsy vitanao 1000 metra ry havana. Za te hiteny aminao fa tsy afaka hiteny tahaka Paoly ianao navita ny fiazakazahako aho. Tsy vitanao ilay fiazakazahana. Sy tonga teo amin'ny arrivé ianao dia maty antoka ianao. Zao ngery havana io azakazaka io ngery havana fa mipotsika an'Andriamanitra io ngery havana ka misy varisoa e. Nanena mieritreritra hoe lany andro lany fotoana very fotoana mbola anatin'ny fatanorana lozana mitoroteny lozana manao asan'Andriamanitra. Fa ho fantatra ry havana Timoty 2:4-9 izay mivaky toy izao hoe andro zao dia tehirizina ho aho ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo tsara marina ho aho amin'izany andro zany ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tiany fisehoany koa. Tsy ho an'ny Paoly ihany fa za io koa zao ry havana mba mieritreritra mihitsy ry havana fa mba misy satroboninahitra tehirizina ho any aho. Zany mahatonga na hitanao eto foana ary na tsy hitanao eto misy fotoana tsy hitanao eto ry havana fa ny amin'ny toerana tsy tamaso any miazakazaka ny ara-panahiko satria te havita ny fiazakazahako aho. Tsy te hijanona aho fa te hiazakazaka foana aho satria fantatro fa efa misy miandry anahy any ambony any. Ozy izy Paoly hoe miorena tsara aza mioro. Inona moa ry havana atao hoe miorina tsara? Miorina tsara dia zavatra anankiray aorina dia tsy mety hozongozonina tsy mety hongotana fa miorina eo foana iny. Misy foto-drafitrasa taloha fantatsika tsara ny tamboho malagasy fa hatramin'izao efa manjato taonany tsy mianjera ny tamboho malagasy. Mafy tena bolonga tany fa tena mafy tena tsy azo atao ninninona. Reny ry havana ny zavatra atao hoe miorina. Raha te hijery ianao hoe inona ny atao hoe miorina tsara te mijery an'ireny foto-drafitrasa vita amina beton armé be reny ianao mandalo ny rivotra mandalo ny orana mandalo ny zavatra rehetra fa eo reny. Miorena tsara dia aza miova. Ny atao hoe tsy miova ry havana dia androany ohatr'izao ny ahitanao ahy amin'ny heriny ohatr'izao ny ahitanao ahy amin'ny tavam-porana ohatr'izao ny ahitanao ahy raha izay ny azo lazana azy fa tsy niendrika ivelana zany za hiova. Afaka 5 taona raha mbola tsy tonga Jesosy mbola hitanao eto aho efa mety tsy ohatr'izao ny paoziko ry havana. Fa le any anatintsika any ry havana tenen'ny Paoly ary nasarotiny anazy mihitsy teto androany manao hoe miorena tsara aza miova. Nisy olona mpiara-miasa amiko izay taloha
lasa amin'ny foana ny saiko rehefa mieritreritra zavatra ohatr' izao izy io a nanao an'io asana io tamin'izany nanisan'ny 5 taona izy nanao an'io asa io 5 taona ainy daholo io asa teny efa ainy tena tsisy tsy mahafantatra azy ny olona 5 taona izy teo amin'io asa io foana natoky a andeha hisotro ronono izy tamin'izany netretinao zany hoe andeha hisotro ronono a fa mitomany izy hiala amin'le asa ravina satria zao na de ny mifankahita amin'le olona hitany tao anatin'ny 5 taona azy mampalahelo anazy tomany daholo ny olona tamin'izany hoe andeha izy anao fanaovam-beloma nandeha ianao nga mba raha amena fisotrondro ronono hoe andeha hiala sasatra tsy asa tsony mety mitsinjatsinjaka ianao faly any izy fa zao no mba nyteneny ana rado ozy izy a za ozy izy nanotoe-batako azy efa tsy mety amiko tsony zany tsy mifo amin'ny 5 marainy zany de iomakomana andeha hiasa fotoana fokomoa ny rado taminy satria tsy zahako indray vetivety fotsiny hany niaraka ny asa tao am'izany fiasany zany fa izy 5 taona de rehefa mandinika an'izany ianao ry havana de hoe miorena tsara aza miova ohatr' zany ny olona tsy miova maraina ny tontolo andro de tsy miova miainga eto amin'ity toerana ray ty de makety de vita isan'andro tsy maintsy mifo amin'ny 5 maraina ohatra de misotro kafe hatramin'ny 5 sasany a de manao zao a de na maraina na ririnina na fahavalatra na tany na mafana ry havana de zay foana ny fiainany zavatra mampalahelo a mbola eto amin'ity zao tontolo zao ty fotsiny zany fa za rehefa natenteny amintsika rehetrretra raha ny asan'Andriamanitra amin'ny ara-panahytsika ny tsy miova de manana zavatra azo antena intsika tena saro-piaro Paoly ry havana fa raha amin'y zavatra zay ataontsika io na inona toriana aminao na inona torianao ihany koa nefa ianao tsy miorona tsara nefa ianao miovaova de tsotra ihany tsy azo an'le satrim-poninahitra ianao ny fivavahana ry havana azakazaka tsy mba tapitra izy io ny ataperan'io jany ry havana amin'ny mahatonga antsika manao fanolora-teny tsy hira fotsiny angery havana zany hoe ny a Jesosy sa ny fetrako de ny farany fofonainy satria tena zany mihitsy ngery havana ny tokony ho izy ny fanompotsika an'Andriamanitra ngery havana tsy tokony hoe mandra-pahafaky ny aretitsika na mandra-patafavoaka atsika amin'ny fiainany na mandra-patonga atsika ty andafy na mandra-patonga atsika ihany koa ny Madagasikara na mandra-pahazotsika vady zanaka sy ny sisa sy ny sisa fa mahantra indrinitsika ho ny tena Andriamanitra raha reny ny antony ivavahantsika fa ny azakazaka no fanontona an'Andriamanitra ry havana tsy tokony ho tapitra mandrak'izay mandra-pahafatiny olona anankiray na za mifona ny any teneniko sy mba eritreritro ry havana za io raha ataontsika hoe afaka 50 taona mbola tsy tonga Jesosy na afaka 70 taona za ry havana tena angataka mihitsy hoe Jesosy meo feo aho mety misy fotoana tsy afaka mihetsika intsony reto taonako reto tsy fantatro zay mety hoendriko am'izany be da be tsika mampotra amin'ny Facebook le sarintsika rehefa le antitra be iny mbola tsy nijereny ohatra ny ahoana moa mety posiko rehefa rahatra zay tokoe antitra be ohatra n'iny ny posiko mety ohatra zay ry havana fa zay azakazaka foana ary ny azakazaka amin'ny asan'Andriamanitra tsy ilanao herim-batana fa ao anatinao resy lahatra tanteraka fa amita fiazakazahany ianao aleloia na inona dingana taonao ry havana na inona fahafantaranao sy fahatsapanao any zany fahafinaretana amin'izany fiainana mandrak'izay zany fa tsy miorona ianao sady miovaova de tsotra ihany ny teniko aminao tsisy antony tokony eritretantsika an'izany kory matiantoka ianao ry androany ianao amaky any amin'ny Korintianina voalohany any amin'ny Apokalipsy sy ny sisa ny amin'izany fiainana mandrak'izay manahoana ny any anao tsenjery lalana volamena reto avy ny vatosoa mipetaka amin'ny varavarana reto avy ny zavatra fanakahita amin'ny tempoly amin'izany fotoana zany tsisy ranomasotsory amin'izany fotoana zany voninahitr'Andriamanitra no hanazavatsika de faly ianao metanetana ny fonao mieritreritra an'izany fa tokana ihany ny teniko aminao raha tsy orona tsara ianao na iovaova ianao
dia mitovy amin'ny tsy nyresaka tamin'izany satria tsy ahita an'izany ny zava-dehibe ry havana. alao lavitra na mbola mahitanao misy olona mahay tsy enjery apokalipsy ainy daholo vantany ahoana ny any an-danitra dia ainy hatramin'ny fanaka hatramin'ny zavatra rehetra ny refin'ny tempolo ainy tsy enjery fa tsy mampaninona mahitantsika mbola tsy mahalala an'izany tsy mahay tsy enjery an'izany fa zay kely ananantsika tehirizitsika dia miorina tsara tsika tsy miovaova amin'izany fotoan'izany nao voagaga eve zao ny ohatra zany aty finao tongany zava-dehibe mavita amin'ny fiazakazahanao misy sarom-boninahitra tehirizinao anao. Alleloia. Ozy Paul ry havana amin'ny andininy fa raiky amby telopolo lazaiko marina ry rahalahy ny amin'ny frériako no ny aminareo izay ananako amintsika Kristy Jesosy tompontsika fa maty isan'andro aho. Ry havana Paul ry havana isan'andro maty isan'andro Jesosy tsanganao aminy tsy za tsony velona olo tena rymany fa Kristy velona atao anatiko isan'andro Paul maty ny aminy. Raha misy zavatra fisainany tiany atao tsy ataony iny fa zao no tena inona fisainanao Jesosy amin'izao. Mety misy zavatra tiany atao ataony olona rehetra dia mba teanao izy pozy za maty fa Jesosy velona mety aminao ve za Jesosy ho asa tsy mety na dia misy fatezerina tahaka ny ahoana eny anivo izao tontolo izao. Jesosy ny teny hoe tezera fa aza manoto tsika manana lalana ihany tsika no tezy satria mivavaky tsika dia tsy tezitra hoe dia falifaly foana dia ataon'olona iny fa tsika tsy manota fa i Paul koa ry havana manana zavatra ho tenenina izy na misy fivoriam-poko tany tamin'izany fotoana izany. Fosy Paul hoe za maty za tsy manan-kevitra amin'izany ihany tsy zany maty isan'andro Kristy isan'andro ny velona ho aminy isan'andro zany ry havana ny olona anatanteraka fiazakazahana vono isan'andro ny aminao tsy hoe androany ianao manery tena dia rapitso ianao velona indray lenao fa isan'andro dia oka ianao ho faty dia oka Kristy velona ao anatinao. Ozy izy Paul za isan'andro dia maty raha araka ny fanaon'ny olona ny adiko tamin'ny biby ditany Efesosy ozy izy inona ny soa azoko amin'izany raha tsy atsangana amin'ny maty daoka sika samy hihinana sy hisotro zao ry havana be dia be ke ny olona mieritreritra sy fiainana zany indray mandeha any andao atao zay mety. Paul tsy nanao an'izany ry havana no marian'ny Paul tsara mihitsy fa raha tsy isy ny fiainana mandrakizay dia nanao an'izany Paul andao hihinana sy hisotro tsika ry havana tsy mihinana sy misotro ny ratsy ry havana fa zavatra tia Paul tenenina eto ry havana dia zao aiza ho aiza ny azakazako amin'izao zavatra. Ny olona nge ry havana tsy miraraha an'izany ny olona tsy mahalala an'izany fisiany fiainana mandrakizay zany ry havana ny androany ny eritreretiny inona ny azoko ifaliana androany tsy rarahin'ny olona zany hoe sitrapon'Andriamanitra fa izao tsy sitrapon'Andriamanitra ka ny olona rehetra tsy mieritreritra an'ilay sarom-boninahitra tsy tahaka amin'ny Paul fa Paul ry havana zavatra eritreretiny maraina dia mieritreritra izy misy sarom-boninahitra miandry azy eo ambony tehirizina ho azy mila mavita fiazakazahana ianao vao tehirizina ho anao zany sarom-boninahitra zany ao ilay sarom-boninahitra fa be dia be ry havana ny sarom-boninahitra efa niandro olona tao fa tsy tonga tany iny olona iny satria nahoana satria tsy niorina tsara satria ilay olona niovaova ary raha vao izay ny toerana misy atsika dia tsy afaka hiandrandra an'izay tsika ry havana andro any teteny amintsika rehetrarehetra manao hoe andaontsika hitahiry ny fiazakazahantsika andaontsika hitahiry ary aza mety ho fitahana anareo izy amin'ny fikambananareo amin'ny ratsy manimba amin'ny fitondranareo ry havana aza manaiky ianao aza manaiky mikambana amin'ny ratsy zany io ry havana tena raha mbola ty fiainany ity raha fiarovana sarom-boninahitra ry havana na isa rahantsika ary zao tontolo zao tsy olan'izany gasy tsy misara-menakavy aloha tsy veritsika alakalam-bolona tsy zay veritsika alakalam-pivana fa za mbola teteny aminao aloha veritsika alakalam-pihavana tsy zay veritsika alakala ao an-danitra ao ry havana toy izay sarom-boninahitra ao an-danitra ao no fikambananao amin'ny ratsy dia tsy ho vitanao nitahiry amin'izany ary eo andiny fevatra amin'ny tempolo zay teny mahafinaritra be mana hoe mifoaza tsara ary aza manoto fa ny sasany tsy manana ny fahalalan'Andriamanitra mampimetra anareo no ilazako izany. Ozy Paul hoe mifoaza tsara inona moa ny dikany eny amin'ilay ray kely
mifoaza ho amin'ny fahamarinana. Mampalahelo ry havana mahita olona anankiray tena teneniko anao ty naditra be mihitsy, de malaza be mihitsy fa ny foara-panahy nefa mbola tsy tena ny foakory. Fa mivolaza ny ten'Andriamanitra hoe de mifoaza tsara de mifoaza amin'ny fahamarinana. Zany ke mahatonga antsika eto ry havana mitory fahamarinana e, satria misy olona mieritreritra hoe mifo fa tsy mifo tsara. Impiry fo ary ianao mandra-pahatonga an' Jesosy. Be dia be ny olona mionona amin'ny fifoazana ara-panahy izay misy ao aminy, fa tsy nitoritory fo ihany ry havana, tsy ny mitomany anaty fotoam-bavaka ihany ry havana no mifo ara-panahy, fa na tsy anaty fotoam-bavaka ianao matahotra an'Andriamanitra no misy alehanao. Na tsisy olona eo anoloanao mangetahita te hamaky tenin'Andriamanitra ianao, na ianao reny ary sisany mandeha any amin'ny toerana izay alehanao any, mbola misy tahotra izay tahetan'Andriamanitra foana ao anatinao. Mifoaza amin'ny fahamarinana ry havana fa ho any an-danitra tsika. Mifoaza tsara fa ho any an-danitra tsika. Aza ataonao ambany zavatra ry havana ny famotanao an'izany hazakazaka izany. Aza ataonao ambany zavatra ry havana ny fitazomanao ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa anotokana anankiray afaka hitondra anao ry havana, anotokana anankiray afaka hitondra anao ry havana makany amin'ny fiainana mandrakizay dia fitehirizanao ny satroboninahitra. Teteny aminao androany manao hoe izao no lazaiko ry rahalahy ozy Paoly any amin'ny 5:10. Nofo amandra tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafy nanambarako anareo, tsy ody mandry avokoa isika rehetra ho Paoly. Tsy ody mandry avokoa isika rehetra, fa vetivety dia toy ny raim-pimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ho vany isika rehetra fa ho tsofina ny trompetra, ary ny maty atsangana tsy olo intsony ary isika ho vana. Zany angery havana ny fitantaran'ny Paoly an'izany angery havana. Tokony rehefa maheno an'izany ry havana ny olona dia maniry ao anaty ao tena hoe faniriana zany. Mba fantatra ve ry havana fa ao aorianao rehefa tsofina ny trompetra farany na amintsika miteny zao azy. Misy amintsika angery havana tena za tena teteny aminao io sa be dia be ny olona tsy ho faty fa ahitan'izany fiavian'i Jesosy zany. Amin'izany fotoana zany no tena Andriamanitra dia hovainao anatin'ny raim-pimaso. Tsika izao zany hovainao anatin'ny raim-pimaso, ary za maniry raha ao anatina fotoam-bavaka ohatr'izao, ao anatintsika rehetrarehetra mirehatra ohatr'izao no tonga zany trompetra zany ry havana, tsofa zany trompetra farany zany, fa ao anatin'ny raim-pimaso tsika reto dia hiova. Ny any am-pasana hitsangana, halleloia, tsika reto ao anatin'ny raim-pimaso dia hiova, dia hifankahitany amin'ny raha ho any lanitra eny, anatina toe-po efa hafa mihitsy ry havana, anatina fahasambarana sahady ho adinotsika zany fahoriana, zany fangirifirina, zany ranomaso. Tsy misy tsony zany hoe eritreritra hoe ahoana ny amin'ny rapitso, ahoana ny amin'ny afaka pitso, tsy misy an'izany tsony, fa eritreritra sisa. Tsy misy afa-tsy fiderana, fifaliana, fahasambarana, zava-mahafinaritra. Tsy reny masonao mahafinaritra daholy, ny zavatra iainanao mahafinaritra daholy. Amin'izany ianao vao tena hita zany hoe fahasambarana. So zavatra iainantsika izao mbola saritsarina hoe sambatra ianao mandritry ny herinandro, fa misy olana indray re mety ny ataonao androany tsy mety raha afaka pitso. Indray ianao miaino anatina zavatra mahafinaritra fa amin'ny fianakavianao indray any misy anaty fahoriana, ahoana le ahafahanao mifaly amin'izany. Fa amin'izany fotoana izany ry havana faly foana amin'izay. Zany angery havana ny zavatra andrasantsika eto. Zany angery havana ny zavatra tena mba andrasantsika eto amin'ity zao tontolo zao ty ry havana. Za amin'ity fiainana fiazaka zahantsika ty ry havana. Ozy Paoly amin'ny 5:10 manao hoe fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Misaoran'Andriamanitra ianao ry havana, fanomen'Andriamanitra ny Jesosy. Jesosy ry havana nomen'Andriamanitra n'izao tontolo izao mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa ny olana dia izao vitsy hanina andray an'i Jesosy, vitsy. Fa raha ianao anisan'ny nandray misaoran'Andriamanitra ianao, misaoran'Andriamanitra ry havana malala, fa ny amin'ny fandraisanao an'i Jesosy dia afaka mba hiary resaka aminay ny amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Tokony ho tonga ianao, tokony
tokony ho velona ianao, tokony aina mandrakizay tsika rehetrarehetra satria efa mato atsika Jesosy ray havana nanokatra ny lalana amin'ny fiainana mandrakizay atsika. Miazakazaka ianao amin'izao fotoana izao. Aza miteny hoe tsy vitako ty, fa Andriamanitra amin'ny hery ianao. Omeny hery tahaka ny voromahery ianao. Na inona azakazaka ataontsika ty amin'ity zao tontolo izao ty ry havana. Raha matoky an'Andriamanitra ianao, Andriamanitra amin'ny anao ny hery ahafahanao tonga amin'ny tanjony. Mampalahelo ry havana. Vitsy ry havana tsika amin'izao fotoana izao e. Za zany dia manentana antsika foana mampahery antsika rehetra. Andao antsika manaky tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy. Amin'ny Apokalipsy misy teny ohatrao Apokalipsy 12:12. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ilay dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanany amin'i Jesosy. Faminaniny zany. Tezitra tamin'ilay vehivavy ilay dragona. Iza moa ny dragona? Satana. Le menarana ela hoy ny fomba tenin'Andriamanitra. Tezitra tamin'ilay vehivavy. Iza ilay vehivavy? Vehivavy dia egalina fiangonana. Iza moa ny fiangonana? Rehefa misy manontany iza ny fiangonana dia hoe Jesosy. Alleloia. Jesosy ny fiangonantsika ry havana. Jesosy ny tempolontsika ry havana. Tezitra tamin'i Jesosy. Fa Jesosy ry havana efa niakatra. Jesosy efa nandresy fahafatesana. Efa tsy azo ny devolina ataony nino satria faratapony ny fahafatesana resin'i Jesosy. Efa tsisy azon'ilay dragona natao tsony. Dragona tsy afaka manao ninina an' Jesosy zany tsony. Ary ny dragona ry havana dia matahotra. Matahotra na dia zany anaran'i Jesosy zany, rahan'i Jesosy zany. Fa zao tsisy azony atao tsony, dia inona ny nataony? Ny zanak'ilay vehivavy hoenjehany. Ry havana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tezitra tamin'ilay vehivavy ilay dragona ka nandeha hiady amin'ny zanany sisa. Zanak'iza? Zanak'ilay vehivavy. Tsika kristianina ke zany ry havana. Ny devoly ry havana ka tezitra amintsika ary miady amintsika isan'andro isan'andro e. Ary volazan'ny tenin'Andriamanitra tsy be dia be ilay olona teo ilay zanany. Satria nisy zanany be dia be teo fa betsaka nefa raraka an-dalana. Betsaka nefa maty. Maty tamin'iny, maty n'ilay dragona, resy anady. Fa misy ireo zanany sisa ry havana. Ny zanany sisa ireo ry havana volazan'ny tenin'Andriamanitra izay mbola mitandrina ny didin'Andriamanitra. Izay mitana ny filazanan'i Jesosy. Ry havana malala. Za dia teny aminao androany. Tsy ampy ianao mivavaka. Tsy ampy ianao ry havana mitendry zava-maneno mpiangonana. Tsy ampy ianao ry havana manao chorale. Toy izy ianao izay ny asa fanompoko. Tsy ampy ry havana na dia mbola ataoko aza hoe mpitoro tenin'Andriamanitra ianao. Tsy ampy ianao mahatonga anao ho isan'ny zanaka sisa. Ny zanaka sisa ireo ry havana dia ny olona izay mbola mitandrina ny didin'Andriamanitra. Zany androany teteny amintsika rehetrarehetra. Tsy ampy ry havana ny fandehanana mivavaka rehefa tsy indraindray. Tsy ampy ry havana na inona zavatra taonao, torinao, na olona firy ry havana no ampahirezinao fa nefa ianao tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra, tsy mitana ny filazanan'i Jesosy. Jesosy ry havana fiainany. Mety mahay mitory teny ianao fa tsy teny ambavanao fitorinany zany Jesosy, zany lalana fa marinina ary fiainana. Azo atao mitory fitahiana, azo atao mitory fahakakana ry havana, fa manahoana ny tenin'ny fianana mandrakizay iny aminao. Tezitra tamin'ilay zanaka sisa ny dragona. Nefa ry havana, zavatra mahafinaritra dia izao. Na dia tezitra aza ny dragona, rehetra zanaka sisa rehetra koa ry havana efa nanapa-kevitra tsy hiova sy tsy hiova sy hiorina tsara. Dia Andriamanitra mamery azy. Tsy misy marombaka izay tantanako ny tenin'Andriamanitra. Za androany teteny aminao. Tianao ve ny havita ny fiazakazahanao? Any Apokalipsy 7 any misy tenin'Andriamanitra maraparanako azy manao hoe Apokalipsy 7:10. Toy izao mivaky ny teny manao hoe satria efa mitandrina amin'ny teniko sy amin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaro anao voafonjy amin'ny andro ny fakapanahy
izay efa hiatra amin'izao tontolo zao sy fizahtoetra zay monina eto ambonin'ny tany hitanao io le fizahtoetra io ry havana le famonona tsy hoe famonona eny e miezaka ihany de voly amonina atsika fa fomba amonona de voly atsika efa tsy afaka mikasika atsika izy tany anatina fakam-panahy hany de za andevoly andemena antafony any zanak'Andriamanitra ny zanaka sisa amin'izao fotoana izao fa zao ry havana satria tsika raha mitandrina ny tenin'Andriamanitra amin'ny faharetana mila maharitra isika mila tsy miova mila miorina tsara de raha mandray an'izay fanapahan-kevitra zay tsika ry havana Andriamanitra ny amin'ny mery atsika izy hiaro atsika hovavonjy amin'ny andro fakam-panahy zao andro iainantsika zao natao andro fakam-panahy ry havana mandravirava atsika daholo ny zavatra rehetra ahatonga atsika tsy orina ahatonga atsika iovaova ry havana fa za teny aminao hoy tenin'Andriamanitra manao hoe ho afaingana tany mafy zay anananao mba tsy hisy aka ny satrom-boninahitra ao zany teny zany de nitenenina tamin'ny fiangonan'ny Filadelfia ny fiangonan'ny Filadelfia zay niteneniny tenin'Andriamanitra izay manana herikely andry ka mitandrina amin'ny teniko ary tsy nandany anarako ny heritsika kely ry havana tao anatin'ny fiangonana Filadelfia ry havana nitandrina amin'ny didin'Andriamanitra nitandrina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny kely ny herin'izy ireo fa ny zavatra mahafinaritra ry havana rehefa tao anatin'izy ireo amin'izay nyrehitra tao anatin'ny Andriamanitra zay nge Jesosy te androso hoe fa zay kely hery ho ny tenin'Andriamanitra zany amin'ny mehery anareo androany ry havana terizo tsara ny satrom-boninahitra misy satrom-boninahitra miandry atsika afaka iaina mandrakizay ianao misy fiainana mandrakizay miandry atsika hitsangana amin'ny maty ianao ry havana na ho avy aza ny fotoana tsy mahay tsy hahafaty anao eto amin'ity tany ity mety tsy fakahita tsika raha eto amin'ity tany ity mety tsy fakahita vatany tsika eto amin'ity tany ity fa zao ry havana ifakahita mandrakizay tsika raha misy zavatra tokony ho etahitantsika manomboka androany avoazindray zany fanaikentsika zany tompo a za te mba haritra an'izany za Jesosy te mba hahita an'izany za Jesosy mba te hitsangana amin'ny maty za Jesosy mba te hiaina mandrakizay de tazon'ny tenin'ny Paoly manao hoe ho amin'izany rahalahy de miorena tsara manomboka androany ry havana miorena ianao tsara de aza miorena tsara na misy zavatra manozongozona anao mety olona manozongozona anao mety toejava mitranga manozongozona anao mety toetrandro manozongozona anao mety vavaorenao eny amin'ny manodidina any amin'ny vata fahitalavitra mampiozongozona anao fa aza mety miozongozona ianao ry havana aza miova fomban'ny olona miovaova amin'izao fotoana izao fomban'ny olona ry havana mety kely de tsy mety mafana kely de mangatsika fa za teteny amintsika rehetrarehetra androany manao hoe mila mavita amin'ny fiazakazahanao ianao matiantoka ianao ry havana raha efa tonga eo akaiky ny arrivé ary zao fotoana iainantsika zao ry havana efa eo apotitra maherezy ianao mety mafimafy ny zavatra mahazo anao fa mila mamita fiazakazahana ianao mety mitenina hoe tena mafy zany fanenjehana fa za mbola miteny anao mila mamita fiazakazahana ianao ozy anao ohatra mafy zany fiainan'izany fa za mbola miteny anao androany mila mamita fiazakazahana ianao misy sarom-boninahitra tehirizina ho aky sy ho anao maherezy ianao miorena tsara aza miova de mahefa be amin'ny asan'ny tompo mahefa be amin'ny zavatra ataonao io na fitandremanao tenin'Andriamanitra io efa asan'ny tompo io tehirizony fonao adio asan'ny tompo zany mahefa be mavita mihoatra an'izany ianao tsara fa tehirizony tenanao mba hifakahita amin'i Jesosy rahatra zay za te teny aminao androany tsy foana tsy akory ny fikelezanao aina za ry havana zao fikelezana aina zao tsy foana zao a za ry havana mandrakizay eo foana satria ny antony de zao za te hiana mandrakizay matiantoka raha 12 taona 13 taona mba nampoka an'Andriamanitra nefa tsy ahita an' Jesosy zay teneniko aminao isan'andro fa faniriko de zao na zana ianao ifankahita halleloja eo anoloan'ny seza fiandrianana lehibe rahatra zay de ahita an'izany fiainana mandrakizay de hitsangana amin'ny maty iova anatin'ny ray mpimasotsika raha tsy mbola matytsika amin'izany fotoana zany de hiara-hiakatra tsika amin'izany fotoana zany tsy fandarana ohatr' zao tsony fa Andriamanitra no hitatsika eo anoloantsika amin'izany fotoana zany eo anoloan'le seza fiandrianana misy ranony boboka de le ranonaina ry havana de andeha amin'izany lalana volamena zany zasy ianao
dia isan'andro isan'andro fifaliana foana amin'izay tsisy tsony eto ambavaka fa misy an'izao zavatra zao tsy ariavana tsisy ranomaso tsony amin'izany fotoana zany tsisy mpangalatra any tsisy mpamon'olona any tsisy tsony any fo ianao dia mieritreritra ianao hoe mitaititaina ianao inona ny vaovao ratsoreko androany vaovao tsara foana amin'izay ndre any isan'andro isan'andro isan-kerinandro ohatratsika hiakatra eo tendrombohitra sy iona ry havana hitanao mitandrina sabato ohatratsika amin'izany fotoana zany tsy ohatr'izao tsony fa tena manoloana seza fiandrianana angezabe akanjo fotsy daholo ny anaovantsika amin'izany tsisy tsony amin'izany fotoana zany alahelo tsisy tsony amin'izany fotoana zany hoe malotoloto fo kely tezitezitra kely tsisy an'izany ifampitantana anatina fo madio ry havana malala hideran'Andriamanitra tsy naona tsonitsika tsy angetaheta tsonitsika tsisy aretina tsony fa iaina mandrakizay amin'ny fifaliana tsy antany tsontsika amin'izany hoe roviny tiano tapitra zao mampatahotra zao dia efa kaikaiky tsy tapitra tsony mandrakizay fa mila mavita ny fiazakazahantsika izy miambena ry havana tehirizo tany mafy mety ozy ny olona mahatsy anao iny tsy misy afa-tsy atao mivavaka ry havana satria tsika te hitsangana amin'ny maty satria tsika isan'andro tsika miteny Jesosy Jesosy fa amin'izany fotoana zany etoraka ny atratrany ianao ahita azo mivantana mihitsy fa mila miambina ianao mila miorina tsara ianao mila tsy miovaova ianao nda hiazakazaka tsika manomboka androany mety efa niazakazaka ianao hatramin'izay fa mbola miteny anao dao mbola hiazakazaka indray aza mipetraka ianao nda hiazakazaka Andriamanitra nome anao hery taka ny voromahery elatry ny voromahery nomen'Andriamanitra anao ahafahanao mandeha tsoreraka ry havana miandry anao ny satroboninahitra betsaka ny teany akanio tsy ho azonao tany mafy zay anananao mba tsisy akany satroboninahitra hivavaka tsika amin'izao fotoana zao Jesosy malalo misaotranao zay amin'izao fotoana anio zao misaotranao indray zay Jesosy raha afaka nizara izany teny zany androany Jesosy io androany zay nitory ny antony zao azakazaka ataonay zao indray Jesosy mety misy olona mbola tsy mazava amin'ny olona hoe fa maninona no mivavaka tsy hoe tsy misy atao tsy hoe anaty olana foana ihany koa ary tsy hoe matahotra izay sao verina lasa mahantra na zavatra ohatr'izany fa mivavaka izay satria izay te ho any an-danitra Jesosy nandray mety hafa ny fahainoan'ny olona an'izany nandray Jesosy ny olona mieritreritra fa tantaran-tsary zany hoe makany an-danitra zany fa tsy fantatry ny olona Jesosy fa rehefa maty ianao ny aloha lalana ray tany Jesosy fa indray ny olona zay mandray an'izao fandaran'izao amin'izao fotoana izao hatramin'izay zay Jesosy nifantoka tamina olana rofina no afaka ty olana ty rofina no sitrana amin'ny aretina fa manomboka androany Jesosy reny rehetra reny ataony zava-pony reny fa manomboka androany zay antany rofina no hiakatra any an-danitra izay rofina no tsofiny zany trompetra farany zany iovanay anatin'ray mpimaso tsy afaka indrandrany zany zay Jesosy raha tsy miazakazaka tsara mavita ny fiazakazahana betsaka ny fakapanahy betsaka Jesosy ny fanagolena ataony devoly betsaka ny famira fandraviravizana betsaka ny voankazo voarary andravizavizana ny olona amin'izao fotoana izao mena miraviravy satria tiany devoly ho atakalonay voankazo mahafinaritra ho atakalonay fiainana mandalo eto amin'ity zao tontolo zao ty
arena sy voninahitra eto amin'ity tany ity zany fiainanay mandrakizay zany fa zay tsy alaiky Jesosy ijoro tsara zay iorona tsara zay tsy iovy zay eto zay miandry anao na mety na tsy mety ny atao eto zay Jesosy miandry anao na faly zay na ory na inona nalovanay eto amin'ity tany ity eto zay Jesosy miandry anao ndao ny zava-dehibe indrindra nitsotonga eo aminay ka ho verimaina ny fotoana maro ny azakazanay fa mila mavita ny fiazakazana zay ry tehirizinao anay ny satry voninahitra ny fiainana zay efa tehirizinao anay Andriamanitra sotra Jesosy mangavinao Jesosy amin'izao fotoana izao ny fanahinao masina mangy ny olona tsirairay avy any atokantrano hikasika ny fon'ny olona amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao mba hahafahanay mamina vina manonofy miandrandra n'izany fitsanganana any amin'ny maty izany ampianaro zay ijoro tsara ampianaro zay iorona tsara ho voninahitry ny anaranao satria mila mifakahita aminao zay sotra betsaka Jesosy betsaka tsy voalaza fiteto fa ny antokana angatahako aminao Jesosy de zao ome hery zay ahafahanay mijoro ome hery zay ahafahanay mahatateraka ny fiazakazanay ome hery zay ahafahanay miorona ome hery zay mba ahafahanay tsy miovaova sotra Jesosy voninahitra ho anao hatramin'izay tena mandrakizay devoly sy Satana roana amin'ny anaranao tsy afaka ny elingelina ka hitsahiky izany miteny zay nafavy tamin'ilay tolona ireto zany sotra Jesosy Alleluia amen atoka ariavana fa hovaginy zany tenin'Andriamanitra zany daholo ndraytsika tamin'ity androany ity de ataovy zava-dehibe eo amin'ny fiainanao manomboka androany zany mibanjina n'izany atao hoe fiainana mandrakizay antony izao fiazakazahantsika izao de tsika anao hira anankiray amaraparanantsika ny fotoana amin'ity androany ity mba tsika hiteny manao hoe tompo ny olona ho tonga ny an-danitra ry avana ny olona haritra amin'ny fiazakazahana ry avana ny olona ijoro tsara tsy emotra ry avana tsy ova de tsy maintsy ny olona manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana mba tsika hiteny manao hoe tiako loatra Jesosy tiako loatra ny eo anilanao Alleluia ataontsika fotsika rehetra zany iry zany amin'izao fotoana izao Alleluia amen Jesosy tiako loatra ny fitiavana Jesosy ry Jesosy maniloatra ny eo anilana amen Jesosy lavitry ny aya ravoravo ny fanahy tena ampihoay tokoa ny fahasoavana amen Jesosy Alleluia dimaso tsara loatra ny fitantanana tsara ny fitantananao anay Andriamanitra fiainanay Alleluia matony voatra de notahiana na ny sedra mahamaitsomaitso ry havana sika ny tena miatrika fanenjehana Andriamanitra hiado anao ianao koisangina Alleluia ifikitra Andriamanitra nokana anao ifikitra amin'izay manomboka androany Alleluia vely rano nataonay eto anatrianao Andriamanitra amen Jesosy mandrakizay tory Alleluia fitiavana ny fona rehetra Andriamanitra ry havana raha fitiavana ny anopotsika an'Andriamanitra tsy sarotra aminao ny amita ny fiazakazahana lavitry ny aya Alleluia tena ampihoay tokoa
amen Jesosy ampianay ny fahasoavanao hoe halleluja tsara loatra ery avanao fitantanan'andriamanitra ny fiainatsika halleluja azakivy amin'ny fanenjehana ianao mila mifotsara ianao halleluja halleluja tsy misy mahavitanay afatsy anao i Jesosy atolotrainanao androany Jesosy tsy vadikaninao zay mandraky zay dory aza mivadibadika amin'andriamanitra mandrakizay doriny avana tehitinao miaina mandrakizay fikitraninao tsy misy mahavitanay tsisy mahavita an'andriamanitra tsisy mahavita anao fa tsy andriamanitra nivelinabizay ataonay aminao tsy vadikaninao zay mandraky zay dory minariavana fa mba nitondra vely ranoko ianao tamin'ity androany ity mandrakizay doriry avana manompo an'andriamanitra ianao raha manompo an'andriamanitra ianao ka tianao ry avana tianao ny aritra ka hiteny takampolo efa tonga sahady ny fotoana ialako topoy amin'ny fitiavan'andriamanitra topoy amin'ny fonao rehetra andriamanitra raha andeha ianao andeha lavitra ianao dia mety izany hoe tsy vitako zany ka tsy herinao ange io hoe fangatao ny herin'andriamanitra amin'ity androany ity dia hiteny ianao hoe ny herinao tompo a no heriko a dia voninahitra tompo a atolotra anao fatatsika zany izany manao hoe ny herinao tompo a no heriko amarana antsika ny fotoana amin'ity androany ity mety io reraka alleluia fa androany tompo amen aoka amaraparantsika fotoana zay iry zay a dia samy mero finahirytsika rehetrarehetra heriko alleluia Yerinao tumpo nueriku ianao ulama biturwa raha niery atao anatoko mety horeraka ihany a fa ianao ny famonjenao a alleluia raha nieritsika ry avana ny andehanantsika amin'ny tsy vitatsika io fa raha herin'andriamanitra iazo antoka fa vitanao zany tsika rehetra tompo tenene tompo anao meriko tanan'andriamanitra le anohana atsika tsy ralay avy halleluja herinao
Alleloia. Faranety ny fotoanantsika ravana malala. Falabe zay niaraka taminareo tamin'ity androany ty misaotra anareo nahatra nenanay teto tamin'ity androany ity. Dia matoky mihitsy ravana malala fa ampahery anao ndray ny fiarahantsika teto androany ahafahanao miatrika ny tontolo herinandro manome fotoananao zay rampitso. Takzao rapitso amin'ny sivy sasany alina takany mazatra ny fotoana zay rahantsika ao anatin'ny vavaka fiambenana. Afaka mihaino foana ianao ny onjapeo aki radio www.andramkaizao.com afahanao mihaino tsy tapaka andro amanalina anjany onjapeo antsika zany rehefa andavanandro ihany koa dia azonao enona amin'ny compte Facebook izany onjapeo antsika zany. Androany tsy misy vavaka fiambenana fa makaina kely tsika rapitso alina eo netindray tsika dia misaotra anao nahatra ny hatramin'ny farany dia voninahitra an'Andriamanitra rery ihany dia tahiny Jesosy daholo isika rehetrarehetra. Alleluia. Amen. Awanatini mafi maseunyana, nyale beni